toy ny fanao isan-taona izay ny atomboka ny taona 2024 dia nataony zoma 7 Desambra 2024 teny amin'ny CNIAGR Nanisana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampidirana ny fanofanana ara-pamokarana eny anivon'ny sekoly fanabeazana ho amin'ny taom-pianarana 2024 tanjona ny anomezana lanja sy isintomana ny tanora ary ny ankizy ho liana ary ho tiany sy ampamokarana dia ny fambolena sy ny fiompiana aron-jono ka ampiatra izany ary afaka anao izany ho asa mahavelona sy maharitra. Zava-dehibe ny fampidirana ny famokarana ao anatin'ny sekoly fanabeazana amin'ny alalan'ny fanentanan'ireo mpanabe ary fanehoana ny karazam-pamokarana eny anivon'izay sekoly fanabeazana izay. Ka ho an'ny faritra Analamanga dia sekoly miisa 7 no voafantina isitraka ny tetikasa tamin'ny forma prod tamin'ny taom-pianarana 2024 loahevitra manodidina ny safambolena legioma, voly hazo fihinam-boa, voly atao arivotra ary varantanety no navotra tamin'ny fifaninanana. Ka sekoly miisa 7 no mendrika indrindra no tolorana ny mari-pakasitrahana. Nandritra izany ihany koa dia nisy ny fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ny mpian'ny tanora mendrika indrindra. Ny tanora mendrika ka nahazo toana tamin'ny fandaharan'asa na natateraka ny tetikasany ary ny tanora mbola tsy nahazo toana kanefa dia mendrika ihany koa. Ny voalohany moa zany izay voalohany teto anivon'ny faritra voafantana voalohany teto anivon'ny faritra zany mahazo loka eo misanda eo amin'ny 3 tapitrisa ariary eo. Ny faharoa mahazo loka misanda eo amin'ny 2 tapitrisa ariary ary fahatelo moa zany izay nataonay hoe ray isaky ny distrika dia mahazo loka misanda eo amin'ny 2 tapitrisa ariary eo zany. Io zany tsy lela vola no omena azy fa arak'ilay tetikasa nataony dia ino no omena azy mety hoe fitaovana, mety hoe fitaovam-pianarana, mety hoe fanamafisana ny kantinina skolaira izay fananany. Zavatra sala amin'izay zany no anohanana an'ireo sekoly zany izay nahazo ny loka tamin'ny izay mendrika indrindra moa zany tamin'ny taom-pianarana lasa teo. Fanentanana eny anivon'ny sekoly izy fampidirana an'ilay fanofanana ara-pamokarana eny ambanivohitra dia fanentanana ny mpianatra ny tena atao anatiny. Dia ny sekoly zany manana an'ireo tetikasa ahafahany manavateraka izay endrim-panentanana izay. Ny alalany mety hoe fampiofanana ny mpianatra amin'ny fampahafantarana ny mpianatra sy fanofanana azy amin'ireo teknika mpambolena dia fampiarana an'izany zany anivon'ny sekoly mba ahafahan'ilay sekoly zany mametraka an'izay tanjo izay hoe tafita ilay fanentanana ary manampy azy ireo ihany koa zany izay tetikasa izay ny fanohizana izay tetikasa izay ny amin'ny fahazahoany ny tanjona tian'irina zany amin'ireo tetikasa izay napetrany. Marina moa fa ny tanjon'ny fandaharan'asa forma prod dia ny ampanana n'asan'ny tanora ampitombo ny tapamokarana sy ny fidiram-bola ny tatsamadinika eny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fanofanana ara-teknika, ara-pitantanana, fanomezana tosika sy fampitaovana ary fanohanana an'ireo tanora amin'ny fanatanterahana an'izay tetikasa izay.